Imalala no lany ho meilleur guide de Tana 2016. Nampitaridi mendrika indrindra nandritra ny fifaninanana natao teto Antananarivo tao anatin'ny fandaharana zahatany teto amin'ny televiziona malagasy. Di Antananarivo, Antsiranana Antananarivo amin'ny fiaramanidina no loka azony ankoatra ireo hafa itovizany amin'ny mpifaninana taminy. Dimy mianadahy izy ireo no nifaninana samy sangany, saingy tombony ho an'ny Malala ny fifehezana mampita ny tantara eto an-toerana sy ny any ivelany. Tombony ho ahy manokana dia ny fahaizana mandahatra ny teny ho aroso, fahaizana ihany koa manome aina ny toerana ho tantaraina na ny toerana ho manan-tantara. Nampandraisina anjara tamin'ny fitsarana ny mpijery tao anatin'ny Facebook ny zahantany ka 7 alina sy iray hetsy no niditra tamin'ny fitsarana. Ny concours meilleur guide tamin'ity voalohany ity Tana 2016 zany ny public tao amin'ny Facebook zany no navelanay ny safidy malalaka ohatran'ny Malala zao zay nahazo voalohany natratra hatrany amin'ny 40,000 mahery ny olona nijery ny Malala zany vue zany dia teo koa moa ny nizara sy nanao ny j'aime tao anatin'ny Facebook. Nambarany taleny televiziona malagasy fa manandanja ny serasera amin'ny andraikitra amin'ny fampahafantarana ny tantara sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Noho izany nanandratra ny televiziona malagasy ho lohalaharana amin'ny setry ny fizahantany ny fahatotosany ny fifaninanana ary nahafahana ny zara fahaizana ho an'ny maro hoy kosa ny mpanatotosany fandaharana. Nahafantarana zavatra maro teto Antananarivo ilay izy na ankoatra ny culture, ny architecture dia nahafinaritra tiako tenenina hoe nahafahana ny zara tsy tamina ihany zay nanatotosany ilay izy fa nahafahana ny zara tamintsika tsirairay tany tokantrano zay nanaraka ny televiziona malagasy. Tanjon'ny fandaharana zahatany ny anitatra ny fifaninanana amin'ny faritra enina eto Madagasikara amin'izao fankalazana ny 15 taona ny televiziona malagasy izao ho tahiry velo ny malagasy.